Ny maki ireo tandroany tapavianavana Afrika Atsimo nanahoana fahitany an'izay hoe ditany lalao anankiroa izay natrehana tany inona no zava-tsy ho azo tamin'izay lalao ireo. Araka ny fanazavan'ny mpanazatra aloha namana mbola tiana dia nambarana fa tsy dia tena napiseho loatra ny tena taktika sy ny teknika entina amin'ny lalao manazadalana no natrehan'ny makita tsy Afrika Atsimo fa dia nentina nizatra nireo abeana mpilalao izany. Ho an'ny mpilalao kosa araka ny fanazavan'izy ireo dia nahafahany nandray lesona amin'ny toerana izay tazominy eny ambony kianja ny lalao hotatsy Afrika Atsimo. Araka ny efa programatra aty zany tsy dia ampiseho taktika be manahoana zany fa le tanjakintsika no napedina dia hita zany le teo amin'le kokoty aloha fa kokoty ngamba efa any folo any teo kokoty roa teo no matin'ny adversaire dia teo posazona mele tsy mihetsika mihitsy zany hoe zay ny zavatra tena nandehanana tany. Akoatr'izay moa spectacle hoe ampitaina any amin'le firenena ohatr'ireny tafavoaka le tsika le mamakivaky ny any amin'ny trocara zany tsy dia problème fa ny na izany ary nefa ny défense misy olana ihany zay ngamba ny tany velany ekipa roa ny tany le Golden Lions zay ekipa manao super 15 zany na super rugby ho an'izay mahalala an'izay dia ny anankiray ekipa ambanimbany niveau satria le tsy nentina toloran'le satria le Golden Lions ny invité atsika dia nasoloany ekipa hafa zany le Alberton rugby club ny match faharoa dia teo amin'ny match faharoa ny aben'le olona tsy dia miova firy fa ny valeur zany somary ambanimbany kely dia iny moa nisy victoire tamin'le faharoa. Azo lazaina hoe andro vitsy isa metra manahoana aloha zany fahitanao ny ekipa zany taorianany match test fa efatra zany raha hoany makita io moa rehefa avy ny voyage ohatr'ireny zany dia tsy maintsy miverina kely ihany aloha ny mitady fizika mbola miverina kely dia natazatsika teo moa natoromaso na ny voyage mandreraka dia somary miverina kely manao fizika fa ao anatin'izay 10 andro zay ngambany na mahery kely mima fa tafavoaka tsara zao. Salama tsara ve ny mpilalao le 420 nentina tany? Ny 420 zay ngamba marika anankiray ahitana fa en forme mibandy satria ny combat mafy nefany ngamba tiana ihany ny somary voavely eo amin'ny atiny fa salama ka salama izy mbola afaka amin'ny lalao tsara izy amin'ny manaraka.